Faly miarabantsika tsy avindray atratra ity latsinainy maraina fa 10 volana May ity sotran'Andriamanitra isika fa mbola afaka miantso ianarandray amin'izao maraina izao. Raha indiantsika ny amin'ny mofonenan'io dia hivavaksika. Itombo Andriamanitra eo tolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Sotranao izay fa mbola menao zavatsoa indray ary ny fahafahana dia indrindra ny andray ny teninao mangataka aminao izay mba hoeto amin'ilay mandrakariva ianao ka aoka ny fahazavaonao tokoa no fahazavanay. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny nofonenantsika androany dia manao hoe andro fahafinaretana sy fitahiana. Ilay amin'ny Isaia 7:17 sy 17 manao hoe raha miaro ny tongotra amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao sabata hoe fahafinaretana ary nino amasin'i Jehova hoe miendrika ho hajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana dia hiravoravo amin'i Jehova ianao ary asandatro ao amin'ny avoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Amen. Andron'Andriamanitra ny sabata fa tsy androntsika. Raha mandikana izany sika dia toy ny mangalatra amin'Andriamanitra. Inimana manontolo ny fananomen'Andriamanitra tsika hiasana ary anankiray monja no natokany ho azy. Tokony ho andro fitahiana ho antsika io andro io izay tsy hanaovantsika rahantsika andavanandro fa hifatohantsika amin'Andriamanitra sy ny lanitra kosa. Aoka kosa ny fivavahana sy ny fiankofantsika amin'Andriamanitra tsy ataontsika toy ny asa manasatra. Tokony ho fitahiana ho an'ny zanakitsika ny sabata. Tokony ho andro fifaliana, andro no amasin'Andriamanitra ho azy ireo zany ary izany tokoa no andraisana azy raha beazina araka ny tokony ho izy ireo. Azotsika seho azy ny voninkazo mamelana sy mivelatra, ny hazo mijoajoala, ny aimantso mahafinaritra ka ampianarantsika azy ireo fa enemana ny namoron'Andriamanitra ny renirehetra ireny ka nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito ka nanamasina azy. Aoka tsy ampianarantsika ny zanatsika fa tsy mahazo mifaly izy ireo rehefa sabata na hoe tsy mahazo mivoaka ny trano. Tsy tokony ho izany. Nitondra ny mpianany tena amoron-drano Kristy tamin'ny andro sabata ary nampianatra azy. Tsy voatery tao anatin'ny rindrina efatra ao anaty trano mandrakariva ny tory ny teny. Maro no milaza fa hitandrina ny sabata izy ireo raha mety aminy izany nefa tsy hanao ny sabata io, tsy hanao izany. Andron'Andriamanitra izany ary tsy azonao atao ny maky izany toy ny tsy fahazahoana mangalatra ny poketrako ihany koa. Voatokan'Andriamanitra sy no amasinina izany. Adidiny ny manokana ny fotoana io hanompoana azy, ny hanome voninahitra an'izany, ny manao an'izany ho fahafinaretana. Fahatratsy ahivana ho antsika tokoa izany ary ho jabantsika mandrakariva izay atsika sy tsy atsika izay tokony hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra sy tokony hiasantsika ary tsy hampifangaro an'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Fitahiana ho anao anefa ny teny izany. Amen. Ilay tsara indrindra misaotra anao izay ny amin'izany tenao izany dia mangataka aminao izay mba homenao ny fo tsotra, ny fo tahaka ny zaza mahay mankatoy ihany koa ka naraka ny sitraponao ampahitsiana izay. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro